Rombe folo isanjaton'ny mponina eto Madagasikara ihany no manana fiarovana ara-tsosialy eo ihany koa ny tsy fahafantaran'ny mpiasa ny sato amin'ny fehizany manampitrotraka ihany koa moa ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpampiasa etsy ankilany anefa ny CNAPS mitondra hatrany ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay fiahina ara-tsosialy izay. Zo fototra ny fiahina ara-tsosialy adidin'ny mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo androm-panjakana mampiasa ECD arak'izany ny mampiditra ny mpiasa ho mpikambana CNAPS. Isan'izany ireo mpampianatra FRAM etoan'ny fanjakana mba hikarakarana ny atota-taratasin'izy ireo ahafahany mahazo karatra CNAPS sy ahafantaran'izy ireo ny karazana fanampiana ara-tsosialy dia nidina ifotony ny tahirim-pirenena amin'ny tendvohitra. Ny guichet forain ohatran'izao moa dia izany CNAPS zany ny hanome tolotra mitovy amin'ny tolotra omena any amin'ny bureau-ny CNAPS. Raha eto amin'ny toerana ity zao dia nomena tombotsoa manokana zany ireo mpiasa aty amin'ny faritra ambanivohitra mba hialana amin'ny sarandalana lany sy ny fotoana lany ny mandeha any Manakara, fa ny tolotra omena azy dia izana ny toviany na mandeha any amin'ny CNAPS Manakara izy na tonga eto amin'ity bureau-ny CNAPS amin'ny tendvohitra eto amin'ity toerana ity. Betsaka amin'ireo mpampianatra FRAM etoan'ny fanjakana no sambany vao hiditra mpikambana CNAPS. Misy amin'izy ireo koa no tonga angataka fanampiana toy ny volan-jaza sy ny volan'ny bevoka ary isan'ny andraindrainy maro ny fisotrondronon'ny zokiolona. Ny olana zany dia tamin'ny voalohany sy ny feny cotisation satria sy nalefan'ny mpampiasa. Ka da amin'izao fotoana izao izy dia nitakiko tamin'ny mpampiasa da ho feno izy zao dia mitady vahaolana amin'izay ny tenako. Manantena aho zao satria efa voazavazava ny directeur général avy ny rehetrarehetra. Ka dia manantena aho amin'izao fotoana izao. Tena ilaina ny CNAPS satria misy izony madinika izy. Ankoatra ny tendvohim-peno dia misy ekipa iray hafa eo anivon'ny tahirim-pirenena manao guichet forain tany Vangaindrano. Atota-taratasy mpampianatra FRAM miisa 700 avy amin'ny ZAP na fari-piadidy mpampianarana 130 atao anatin'ny distrikan'ny Vangaindrano no voakarakara tamin'ny 12 septambra lasa teo, fotoana nanomboana ny guichet forain. Aharitra tapabolana ny fitetezam-bohitra ka avy eto amin'ny Vangaindrano dia hiazo an'ny Manambondro, Befotaka, Midongo, Mahavelo ary Vondrozo ireto ekipa faharoa ireto. Ny ekipa voalohany asa tany vohim-peno kosa dia mbola hitety an'ny Lokomby, Ampasimanjeva, Irondro, Ikongo ary Ifanadina hatramin'ny 14 septambra izao. Tanjon'ny CNAPS ny hanome fiahina ara-tsosialy tsy miangatra ho an'ny rehetra.